Fa vonina hitondra ny anjara briky ny eo amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara ireo diaspora. Antony tonga azy ireo hiantso amin'ny tokony anasiana sekretera-panjakana manokana ho azy ireo sy hanangana ny faritra fa 420. Efa nitondra fanampina ho an'ireo mpiray tanindrazana amin'ny nandritry ireo fotoan-tsarotra nalovany firenena tony valineta Covid-19 sy ireo rivodozan'ny fanesesimo ireo diaspora raraka ny fanazavana. Tato-baovao. Miantso amin'ny tokony ametrahana sekretera-panjakana edidy azy ireo manokana ireo diaspora araka ny vovonana miaradia toy ny efa fanao atenivon'ireo firenena afrikanina maro. Maniry ny ananganana amin'ny faritra fa 420 rateo izy ireo mba ho vitrika ahatonga ireo diaspora maro maneran-tany hitodi-doha ampiasa vola tetan-drazana. Maniry ihany koa izahay mba hanomezana lanja mavesatra manokana ny diaspora amin'ny fampandrosoana sy ny fampandehanana ny raharaham-pirenena. Maro ihany koa ireo manampahaizana malagasy, manampahaizana manokana dia te handray anjara amin'ny fampandrosoana sy fampiroboroboana ny toe-karena malagasy. Fa eto dia maniry koa raha maniry izahay Andriamatoa ny mba hisiny ny ministera iray manokana misahana ny diaspora izay inonay fa ny fisiny dia voamaika hanamafy ny fandraisana anjaran'ny malagasy monina aty ivelany amin'ny fampandrosoana ny tanindrazana mbonany. Izay dia maniry ihany koa ny hananganana faritra vaovao, faritra fa 420 izay mamaritra ny faritra onenan'ny malagasy rehetra aty ivelany. Tsy nitaza-potsiny diaspora fa nanolo-tana sy nanampy nandritra ny fandalovan'ny valinaretina Covid-19 sy ireo loza voajanahary toy ny rivodozan'ny fanesy. Fikamanana roa no niditra ao anatin'ny vondra miaradia dia ny association TAFA sy UEM. Tsy adino ny vovona miaradia rahateo ny mirary soa an'ireo mpiray tanindrazana ahatratra ny taona vaovao.